mianatra eo tongotrao. Fahalomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibesika amin'ity alahady ity. Manao fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny ten'Andriamanitra eto alohan'ny tirantsika ny amin'ny lesona an'io dia vavakisika. Andriamanitra rainay tsara indrindra saotranao izay efa nomenao izao fotoana izao indray fa mandinika ny teninao. Metezanao hiasa fiainay tsirairay avy ka tonga anay hanakaiky anao bebe kokoa. Tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ilay ray any an-danitra. Nisoratana avy amin'ny fomba fijerin'ny tantara fototra ao amin'ny Baiboly ny filazantsara ny Jaona. Miantoka amin'ny ary miatomboka ihany koa amin'ny ny andohantsika izany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, na koa hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina nahary ny lanitra sy ny tany. Izy ireo ny loharan'ny zavatra izay misy rehetra. Izy ireo no namorona n'izao rehetra izao sy ireo mponina ao aminy. Misy famoronana fiainana manokana teto amin'ny planetantsika ary miavaka indrindra tamin'izany famoronana ny olona. Ny tanjon'Andriamanitra tamin'ny famoronana ny olona dia ny hiainantsika ao anatin'ny firindrana feno fitiavana miaraka aminy isika samy olona. Indrisy nefa fa neto ny Losifera ho eto amin'ity tontolo ity ny fahotana. Azo lazaina ho fahasimbany fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny fahotana. Maneho endrika diso an'Andriamanitra izany. Noho izany dia tena nandraisan'Andriamanitra ny ahafahantsika manana mamerina indray ilay fifandraisana aminy. Izany ihany koa nandraisany Jesosy ny toetry ny olombelona mba hamerenana amin'ny laoniny ny fahalalan'Andriamanitra sy hamonjena ny taranak'olombelona. Nampilefitra ny fiainany tamin'iray Jesosy fony tety ka ny velona araka ny fitondrany. Hoe izy manao hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Ny ray no ato amiko zay ary izaho ao amin'ny ray. Raha tsy manao ny asan'ny rayko aho dia aza mino ahy. Izany hoe fitiavan'Andriamanitra tanteraka no nahatongavan'i Jesosy fitiavany mba hamerina azy ho anao amin'izay amin'ilay nirian'Andriamanitra voalohany dia fony isika atao sahidena miaraka ny ray amin'Andriamanitra ary miara-pifaliana iray saha amin'Andriamanitra. Izany ihany koa ny rino antsika, ny hanavotana antsika afaka amin'ny tsy fahamarinana mba ahafahantsika miverina amin'ilay loharan'ny poiran'ny aina rehetra. Amen. Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao izay amin'izany lesona nomenao anay izany, mampatsiahy anay indray ny antony namoronanao anay. Tantano izahay ary aoka toetra aminao mandrakariva hatsapahanay fa avy aminao izahay ary na dia misy azo fahotana izao tianao mandrakariva ny hamerina anay ho amin'ilay loharaninaina. Amin'anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.